inty ny mpanompon'Andriamanitra ny raha indray iteny amin'izao fiangonan'izao amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana febroary namanganatsika lohevitra makadiry lehibe manatoerana amin'ny fiainan'ny mino hoe miteny hoe za tsinona tsy sa hiteny aminareo, za tsinona tsy sa anambara aminareo ny afatr'Andriamanitra raha tsy miaina ianareo. Fotoana verimaina, zava-berimaina zao atao zao raha tsy miaina ianareo. Zany mahatonga misitona anareo hifantoka ka mahatonga zao ohatry ny hoe nyany pasterako manambara famonjena ny ten'Andriamanitra. Zakaria toko fahavalo. Ny mpampianatra rehetra, ny mpandinika ny soratra masina rehetra dia samy manondro amin'ny Zakaria atao hoe le prophète de la restauration, lay mpaminany fanarenana. Raha amin'ny fandraisana amin'izany lohevitsika zany hoe manambara famonjena ny ten'Andriamanitra, raha an'io zany avy amin'ny Zakaria dia hoe manambara fanarenana ho famonjena ny ten'Andriamanitra. Fa tsy maintsy takarina ihany koa ny fandaharany Exégème ny pericube milafy telo be zao zany famonjena zany raha mipericube atsika amin'ny takarana. Ny lioka toko fahenina dia tena resaka salut individuel, famonjena ho an'ny tsirairay. Zay heverina fa fototra ny an'ny apôstôly Paoly azo atao makana ny hoe salut ecclésiastique na salut prophétique ho an'ny prophète zany, ho an'ny mpaminany. Le mpaminany mihitsy no vonjena ka amin'ny zavatra rehetra zay dia mandeha ny tenanay mpanompon'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly amin'ny fifatorana, amin'ny fahoriana, amin'ny fahafatesana, amin'ny to atao tsy mahatoky nefa to hitokina ihany malahelo mahanitra zany nefa mampanakarena lay prophète, lay mpanompon'Andriamanitra. Vonjen'Andriamanitra re mba ahafahana mandeha mitoro ny fahazantsara ka ahafahana mamonjy ny olona tsirairay ny salut individuel. Lioka toko fahenina. Fa naharesy lahatra atsika contexte historique dia ny Zakaria toko fahenina salut national, la nation, firenetsika. Sampiaro dia sampiaro amin'izay nahoy Jehovah. Eny sampiaro amin'ny fahatezerana mafy aho. Fa izao na zay Jehovah tompony maro efa tafaverina eto zionao ka honina eto afovoan'i Jerosalema, ary Jerosalema dia atao hoe tanàna ny fahamarinana, ary tenivohitry Jehovah tompony maro dia atao hoe tenivohitra masina. Efa tafaverina eto i Jerosalema hoy Jehovah. Na inona toejavatra niainana teo na nanahoana natongavana tamin'izany, on est revenu dans l'ordre institutionnel. Inona ty teny frantsay pasiteratinaiko any tafaverina amin'ny maha-firenena manana mirafitra hitorana azy i Madagasikara. Avy amin'izany ihany no ahafahana manantena fanarenana
la restauration. Azo atao tsara ny mivavaka ho an'ny filoham-pirenena anarenan'Andriamanitra azy. Fa ny biby tsy manangoa tsy mandeha dia azo ny fiangonana atao tsara zany zao efa manana olona azo toroina hoe filoham-pirenena izy dia mivavaka ho an'io mba mpiasain'Andriamanitra io, anehoan'Andriamanitra ny fitongran'ny vahoakany io, amin'Andriamanitra sampiao azy amin'ny Ziona, amin'ny Jerosalema. Da ampiasaina io ny sangisangy zari-tena nataoko taminareo tamin'ny fotoana raha iroso tamin'ny fifidianana sika tamin'izay hoe tompo misy fidiana robot anankiray ianao ampiasainao anasoavanao ny tamin'nylazana io. Io le robot fa tonga vavao an'io robot n'Andriamanitra io fa efa tafaverina eto Ziona ao izay amin'izany toe-panahy ny hevitra ny tanindrazana zany amin'izany toe-panahy ny hevitra ny amin'ny Ziona ny amin'ny Jerosalema. Alao azavaina kely zany resaky zany fa inona ary zany hoe Ziona, inona ty Jerosalema? Sion le teny molitany, Jerosalema mur le tampony eo. Any Jerosalema ihany teny ny renim-pirenena dia miteny an'ilay firenena manontolo. Ka raha miteny tompo hoe efa tafaverina eto Ziona aho, tafaverina Jerosalema aho, tafaverina Israely aho zany ho izy. Fa izay toeran'Andriamanitra izay misy an'Andriamanitra zany fotom-pampianarana any amin'ny taona voalohany vao iarana zany toeran'Andriamanitra dia ampianarana amin'izany hoe izay misy an'Andriamanitra no atao hoe Edena, lieu d'involupté, lieu d'indélice. Raha mamaky amin'ny dictionnaire ianao na Larousse io na zay dictionnaire anananao any, lieu d'involupté fahafinaretana, lieu d'indélice ny zavatra tsara rehetra. Atao hoe délice ny anarany zanakao resany mamaky anarana vazaha ianao, ny tsara rehetra. Fa mahasaky mpiaran'Andriamanitra ny firenena anankiray. Konina eo izy ary hitondra fahana, hitondra fiadanana amizaka fahamasinany Andriamanitra. Izy Andriamanitra ny miasa. Aoka atao mazava tsara io fa zay hiasa eo atampiarahany an'izany robot zany tsy nampaninona antsika, zany tsy nampihetsika ny fiangonana, tsy nahataitra atsika ninina ny tranga teo fa erina ordre constitutionnel ampy atsika zay. Lany pile io tiano alefako eniko atao fanaovako azy aby fa lany pile ao say. Dia i Jehova tafaverina ao Jerosalema io, i Jehova sampiariny amin'ny Jerosalema io. Io Jehova io no te hiara-miasa amin'ny fiangonany, amerina ilay fahamarinana, amerina ilay fiadanana, fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Fa ivereny kely ny salamo fa 7:30 amin'ny zato.
fa mampazoto anao no miara-mianatra ten'andriamanitra dia mamadivadika baiboly miaraka amiko hatrany mba ho velonao amponao koa zao na resy lahatra ny Israely na resy lahatra ny mpanao salama ka nahatenenany tahaka zao ndiny fadimy sy ny fahenina aloha vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Raha manadino anao aho Jerosalema aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho aoka ny lenako hirakitra milanilaniky io. Raha tsy Jerosalema anao ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Fitaizana fitiava-taniny razana zany ataony peritupatsika zany. Tsy eritreritra fitiava-tena lava hoe salut individuel fotsiny zaho hoe voafonjy aho miaino teny tompo toy nanorona ny tranoko teo ambony vatolampy ka raha isy aza rika be tsy aozogozona ny trano zaho rery zay. Fa raha zaho ny voafonjy nefa ny fireneko miletika any anaty fotakany raha manadino anao aho Jerosalema. Oka kosa raha kavanana ianao dia tanana kavanana tenenina amin'io. Raha kavia ianao dia tananao kavia zany ny teneninao amin'io. Satria ianao raha hoe aoka ny tanako akavanana dia izy le kavia le gaucher tsy natao anay zany io salamo io. Lay manavanana anao, lay mahazatra anao, le avitanao miasa anao rehetra, le avitanao tsara zay ataonao tanana kavanana. Manadino ohatry ny lazo ny Alzheimer hadino dony rehetrarehetra io. Adinonao na dia spécialisation nataonao azy. Hadinonao na dia nahazoanao agrégation azy. Hadinonao na dia zay nananinao miantonao rehetra azy. Fa atao inona moa zany fanavanana anananao zany? Atao inona zany spécialisation anananao zany? Tsy anasoavanao ny firenenao, anasoavanao ny vahoaka an'Andriamanitra ao mitandrazanao io. Ka raha manadino ny Jerosalema manadino mitandrazanao ianao, zina milana zay ataony tananao kavanana any. Zany ny hevitra io lay fitiava-tanindraza miorina ny hoe ny tanako ankavanana manasoa ny mpiaramonina amiko. Ny tanako ankavanana manao zay tratry ny aiko anasoavako ny rehetra. Ny tanako ankavanana maefa zay ilay tompo amiko amampanompo ahy amin'ilay voalazan'ny apôstôly Paoly hoe amin'ny zavatra rehetra dia maneho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Amin'ilay tanana ankavanana nomponay azy. Raha tsy mahatsiaro anao aho aoka lelako iraikitra amin'ny laninlaniko mahatsiaro any Jerosalema. Ao ampitadidinao mandrakariva ao an-tsainao isan'andro ny amin'ny tanindrazanao. Tsy olona nanao fa sanatria tsy miraharaha sy atao eo fa tena ao amponao ao dia mitodika any amin'ny Jerosalema, mitodika any amin'ny Jehovah ianao. Mafy be mialahen'ny mpanao salamo ka ho izy amin'ny andininy fahafito. Jehovah saro-piaro amin'ny Jerosalema mino koa ny kristianina dia saro-piaro amin'ny Jerosalema ny tanindraza. Tsarovy amin'ny Edoma ny andron'ny Jerosalema dia reo izay manao hoe rahavao izy hatramin'ny fanorenana. Inona ny hevitra io? Inona ny hevitra hoe tsarovy amin'ny Edoma ny andron'ny Jerosalema? Zany Edoma zany renivohitry Babilôna zany, tanànan'ny Babilôna. Tsarovy amin'ny Edoma. Reo
zay miteny hoe raha vao oatra fambenany i Jerosalema miantsy tody izy io miamy tany lazany vavaka amin'Andriamanitra izy mba ataovy amin'ny Edoma koa zao faharavano zao. Fa maninona i Babilôna no manjanaka ny zanak'Israely ataony inona ino tadiavana maninona ny firenena anankiray no manjanaka firenena anankiray ataony inona asoaviny io meny projet be dia be ny firenena entinetidony volany rehetra any aminy any anatanterahana izay projet rehetra nasoavana ny firenena zanahany zany be raha vao hatrany fanorenana izy zany mikendren'ny mpanjanaka andrava hatrany fanorenana ilay firenena no ravanana io zany atao hoe kolotsaina malagasy de lasa olona monina eto fotsiny mibetsaka mody mipetraka eto satria tsy afaka makaiza makaiza fa ny afa mihetika rehetra manaka atao rehetra tsy mananeritreritra fa tsy miala eto oaiza taloha saiky nakany Babilôna dao ny akamaroany zao efa mba mahita lalakava hoe makany Chine sy makany Canada fa en tout et pour tout une fuite miala amin'ny tanyrazana voaongotra trano fanorenany i Madagasikara tsy teoneto sika mahantra ny mahazo mijany reny tsy manambola dianana makaiza makaiza hoe ny mpanao salama hoe tsarovy amin'ny Edoma zany fandravany any Jerosalemako zany raha eto any miteny zany hoe Jehova tsarovy amin'ny Paris niandrona Tananarivo de misy olona ivoto fo sosotra amiko hoe tsy adalalin'ny pastery any zay zao nohodiko maona no ataonao hoe tsarovy tsarovy any zay nataony tamin'ny tanindrazana ohatro zany ny foko nahitan'le ivoire 12 tonnes d'ivoire 12 tonnes d'ivoire azonao an-tsaina zany ny ivoire anakarana misy raha misy eo amin'ny 5 kilo raha tena lava be 12 tonnes potopotena nampadalovina machine broyeur de vovoka izy fa alatrao ve izy namboanenindreo aveo iny vovokiny fa nipotena mo fa trateraka tany anamina tany ohatrany tsy manara-baovao ianareo tena tsy okorano tsy ho fahitako masonao taizako no hitany pasterany zany to tsy nanaraka an'izany mihitsy ianao aiza le misy ivoire to misy any Frantsa aty Afrika zany raha vohatra ny fanorenana zany matetika ary isorako an'Andriamanitra tsy akletsika le retopoko amin'ny tanindrazana za marary fo amin'ny tanindrazana zany mba hoe misy fotoana hodinany latora zaka iny any wagon efa tsy voaisako tsony isany feno chrome ary isanandro mandeha iny makany Babilôna ho azy efa miasa tany amin'izany faritra zany ho azy olona mahafantatra tsara n'izany faritra zany tena mandravatra ny fotony hatrany amin'ny fanorenany
i Babylone. Zao tsy voatery makany tsony ianao fa manaraka internet ianao dia mahita andramena amatona amina contenera filifily alefa raha vaoatra amin'ny famolena amin'ny Jerosalem. Makarary fo amin'izany misy olona manadino amin'ny Jerosalema ny izy mihitsy no mivarotra ny tanin-drazany mandravatra ny fanorenany ny tanin-drazany. Aza mba ianao io miaino ten'Andriamanitra androany io no manaiky ampiasaina ratsy andrava ty tanin-drazanao ty hatrany famorenany tahaka izany ka ianao tonga fitaovana moyen ahafahan'ny mpanjanaka mandrava ny Madagasikara. Volamena zany efa famina kilao isan'andro mivoaka eto tsisy taratasy tsisy inino mahazo mandeha raha vaoatra ny famorena amin'ny Jerosalem. Ka raha manadinonao ary Jerosalem aoka kosa manadino ny tanakakavanana raha tsy mahatsiaro anao aho aoka ny lelako anino mba andrano kely zay no lelanao ary aketo amin'ny lanolaninao. Makanisany dokotera rehefa avy eo dokotera mba tiako andramana ary aketo ato amin'ny lanolanikato ny lelako. Inona moa dika zany? Maty anao tato ny lela iny lavaky ny rivotra ao io nga tsy vianao fa tsy ao le lalan-drivotra so dia eritreretinao hoe ty ny lalan-drivotra aiza koa misy lela tonga eo ao ambony ao voakato voapitaka ao milanolanao io tapina ny lalan-drivotra ao maty anao dikan'izany aleoko maty to zay manadiny tanin-drazana. Raha misy olona kaikinao matoa tazomika ny tanany tsy haiko ohatran'ino ny tanany eo mandreza ny toroteniko zany dadahoako zay raha mbola miteniko io vavako io mbola misy miaino akoho io tsy angina ny amin'ny Jerosalema na dia teny fotsiny azy anjara zay manana ndraikitra amy misy azy any anjara zay apetraka Andriamanitra am'izay toerana misy azy any ny mijoro ama olona tia tanin-drazana azy tsy olona tia tena salut individuel fotsiny fa olona tia tanin-drazana salut national angatanao n'Andriamanitra raha manadino anao aho ry tanin-drazako fa rehefa monina eo Jehova manaiky iara-miasa amin'ny Jehova ianao dia oui Zacharie le prophète restaurateur mbola isy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka ny an-dalamben'i Jerosalem samy teny amin'ny teny any an-tanana isan'andro isan'olona no ny fantera ary eny an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Inona tika zany? Une sécurité bien faite. So ka lahy antitra zany mahazo mandeha lerery miteny any an-dalana eny nga ny vaviantitra zany mahazo mandeha lery eny an-dalambe eny zao ahita zazakely milalao zay eny anao eny an-dalambe eny. La sécurité, la paix de la nation le fiadanan'Andriamanitra ampitoeriny ao dia afaka andehandeha eny an-dalambe eny lahy antitra sy ny vavy antitra ohatry ny tsaroko ny 23 février ndreo izy ireo a maro be mipetraka eo vavy antitra ny lahy antitra rehetra eto amin'ny fiangonana loza moa fa fierana ihany ny taona so dia milaza azy ho antitra ny enimpolo taona ny sasa ny enimpolo taona molaza antitra dia ny fiainana 70 ans et plus hipetraka eo tsy mitondra livinareo dada sy neny fa efa nanomananay a barkety ho anareo manokana ho an'ny vavy antitra sy ny lahy antitra 70 ans et plus la fiadanana entiny Jehova rehefa manaiky an'Andriamanitra ny firenena anankiray honao foana dia tanteraky zany salamo fa efatra ambifapolo am'zato lakilaky kely fa marana io oko zay izy izy neny etsy atoerana etsy.
salamo fa 470 am'zara vaikitsika ny andininy sy ny faharoa dia pita viatrany any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo any sika na 12 sy maniny salamo fa 470 am'zatondimy voalohany sy ny faharoa 12 ka hatramin'ny 470 fa tiako ianareo mandray azy tsara fa lavalava sao dia tsy tafaraka mamaky sika saorana ny Jehovah vatolambiko izay mampianatra ny tanako amely sy ny ratsan-tanako hiady izay mpianatra sy batery fiarovana ho azy sady fiarovana avo sy mpanafakay ary ampingako sy fiarovako izay mahafolaka ny vahoakako anoafy mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakailahy ary tahaka ny vato fehizoro maroroka tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakay vavy ho feno trano fitehirizanay ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana hiteraka rivorio sy aminana ny ombonay sy any antsahanay azaka be ny ombonay ary tsisy ho rava na ho lasakobabo sady tsy isy fitarainana any an-dalambenay rehefa manaiky an'Andriamanitra ny olona manaiky folahin'Andriamanitra ny olona anaiky ao amin'ny firenena io hanasoa ny firenena io io tahaka izany zanakailahy zanakay vavy tsy isy fitarainana eny an-dalambenay ndrisy mantsy fitarainana etsy fitarainana eroa saky izay mifanena ianao saky izay miaona ianao saky izay miresaka favorina fanitrana fasairana zany no eninao eny an-dalambe rehetra iverena amin'ny Jehovah ry Madagasikara iverena amin'Andriamanitra ianao ry Jerosalemako mba ampidindray fiadananao ampitoeranao aminao ndray ny fahamarina andi anapaka zao tany zao mba ampidindray ao aminao lay fandribalemana efa irina fatratra mba hiverina eto amin'ny tanitsika sanatriavy ny vava na 10 lela miverina ndray remenabila efa nandrinandro izy fotoana azo kely izy tao ao satria sao everinao remenabila zany inconnu hoe olona tsy fantatra mihitsy zany remenabila zany mody hoe ny sary tokana tsy miova amin'izay gazety rehetra mamoaka sary io ny atao hoe remenabila iny ihany ny sary ananana ny dia manary zay atao fa misy izy nikaha ian'izay hoe maty nay remenabila efa maty mitsangana tamin'ny maty izy zay tsy any ny famonjenatsika tsy any amin'ny basy sy taforo ny famonjenatsika tsy any amin'ny fifandringanatsika niverena zany fahamarinan'Andriamanitra zany eto tsy amin'ny fifanenjeatsika lava io ampoisin'ny olona ianao dia halanao iriny sasany ampodio ranony c'est pas ma priorité dia any anao dia ranitry amin'izany ny taninazanao ihany ny amletika anao manarina fihavananina ny hitanao amin'izany dia tsy nanatrika tery amin'ny 7 février izy fa nandifa voninkazo fihavananina no vitanao amin'izany fampihavananina no azonao atao amin'izany verena ny Jehovah taritaza fanekenao an'Andriamanitra ho mety ihany ny fanekenao ny fampihavanan'Andriamanitra tsy mitanisanisa ny fanekenao lay fandraisan'Andriamanitra anao tsy mifandahatra avy any fandahatra asika anatia tahaka ny zaitra azy ny fahotanao dia ho tonga tahaka ny voroniko fotsy mba atao fitahatra zany io antsinona manao
antsino malagasy avanao iavana aminao na dia tahaka njaky azy ny fahitanao ny fahotany dia fotsio tahaka ny ora-panaly zany mba hiavany anareo fa izany niverenany Jehovah eto ka mpoterany eto ny fiadanany ho aminareo